fa tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina kosa indray manoloana ny kianjaben'ny Mahamasina ny marimarina koa dia fety be nanomboka ny tolakandro ka hatramin'ny amin'ny 12 alina tany dia fety be tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Tonga teo ihany koa ny filohan'ny pirenena izay niandry ny ekipam-pirenena malagasy tamin'izany no nanambarana ny vaovao lehibe anankiroa ho an'ny baolina kitra ny amin'ny tokony isin'ny fananganana ny ekipam-pirenena ho an'ny latsaky ny 14 taona sy ho an'ny latsaky ny 17 taona. Eo ihany koa ny fanamboarana ny kianjaben'ny Mahamasina ny gradin-ny Mahamasina ahazaka mpijery 10 alina anoany ary indrindra dia ny fierany tamin'ny vahoaka tonga tetsy amin'ny Mahamasina fa hotazonina anazatra ny ekipam-pirenena ny Barea ny Madagasikara. Andeha rahantsika izay fanambarany ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina izay. Ozy izy Monsieur le Président, zaho izy miteny aminao fa mana-talenta ny Malagasy, afaka mandeha lavitra ny Malagasy. Dia inona ho azy any ny zavatra eritreretinao coach, tonga dia apetratsika ozy izy ny fametrahana amin'ny fijerevana an'ireo izay mpilalao mahay, tonga dia kolokoloana sy tezana dia n'izao ka asina ny fijerevana an'ireo U14 na 14 ans, U17 na 17 ans manerana ny Madagasikara hijerevana n'izay olona tena mahay mitondra azy. Zay ny zavatra ataontsika. Mety mitenitsika hoe lavitra loatra zany Brésil zany, fa miteny aminareo fa manomboka eto dia hiova ny tantaran'ny Madagasikara, ahiratra ny mpilalao malagasy. Ary manoloana n'ity kianja ity motsika androany, izay hoe kianjan'ny Mahamasina. Alohan'ny nojina tatia dia niona tamin'ny ministra ny sport ny tany Egypte, dia nijery ny kianjan'ny zareo. Dia eto milaza aminareo teto any ahitantsika tsisy fanamboarana nandritran'izay ataona maro, miteraka faty olona satria tsy manara-penitra, ny pelouse tsy manara-penitra, ny gradin tsy manara-penitra. Ka eto milaza amintsika ty baolina kitra, milaza mivahoaka malagasy fa ny kapasité an'ny Mahamasina dia ho ataontsika 50 000 ary ataontsika kianja lehibe indrindra aty amin'ny misy be ranomasina dia indianina atao plastikvary. Izao efa niresahana sy ny coach ihany koa zany hoe le gradin io ataontsika miodidina dia ampiakarina amin'izay tsy misy mifanosika intsony fois 2 ny capacité 50 à 60 000 personnes ny ataontsika hozaka ny Mahamasina atao plastikvary. Dia niresahana tamin'ny coach hoe ahoana hoa ny fahitanao amin'ny pelouse na ny gazon atao Mahamasina. Toy izay Monsieur le Président, alohantsika manafatra gazon ohatra ny fanaovana mondial, ohatra ny lalaovana tany a Egypte, manafatra ny reny any Angleterre, dia anafatra pelouse tsika, anafatra pelouse azy manara-penitra ho an'ny vahoaka malagasy ny mpilalao atao plastikvary. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Voaporofo fa rehefa manana finoantsika, voaporofo fa rehefa manana ny fanantenantsika dia afaka mampandroso ny fanatanjahantena. Voaporofo fa afaka mirahina ny malagasy, voaporofo fa miray fo miara-mitepo amin'ny mpanao fanatanjahantena, amin'ny Barea ny malagasy iray manontolo. Misaotra Barea, merci Barea, misaotra mivoaka malagasy. Misaotra manokana ihany koa an'ireo mpanohana zay tonga tany Egypta noety ny fitiavana, fa indrindrindrindra misaotra antsika malagasy rehetrarehetra zay niray fo niray saina, ary misaotra anareo rehetrarehetrarehetra satria hatramin'ny marainareo teo noho ny fitiavana ny Barea ka tehaka mafy be ho antsika rehetrarehetra, tehaka mafy be ho anareo rehetrarehetra.